Ivadikana amin'ny pejiny toekarena indray kosa isika anisan'ny tanjony fivondronan'ny mpandraharaha malagasy amin'ity taona 2024 ity ny fametrahana fiara-miasa amin'ireo fikambanana samihafa any ivelany. Fanadihadiana Claudia Rasolson sy Mami Rasoanefo. Iray amin'ireo tanjona ho an'ny filohan'ny fivondronan'ny mpandraharaha malagasy na ny fivim-pamaha ny fisokafana amin'ny any ivelany ary ny fametrahana fiara-miasa amin'ireo firenena hafa. Anisan'ny izany ohatra ny any Corse. Ametraka zany zay accord entre ny organisation patronale eto Madagasikara sy ny any ivelany. Nataonay zao ny Corse dia misy fanarahana zany nataonay tamin'ny chambre de commerce de la Corse du Sud. Dia misy ardidiso anankiefatra angamba na dimy angamba ny demande nangatana zareo fiara-miasa miaraka amin'ny fivim-pamaha. Ny voalohany atsidiso objet ino zany objet artisanaux nangatana zareo hoe mila be dia be zareo amin'le misokatra zany amin'ny vacances d'été zao mois d'août be dia be zany fangatahana zavatra vita malagasy nangataka zay. Faharoa koa nangataka zareo joint venture pour la production de pâtes alimentaires. Dia misy anankiefatra izy dia fahatelo koa misy hoe le développement du tourisme eto Madagasikara. Vonona koa zany zareo anampy dans le cadre de création d'hôtel zany une espèce de joint venture. Be dia be zany fa zareo zany ho avy mois de avril io avril dia hanao B2B na rencontre visite de site tout tsiraikanay zany. Raha ny fantatra dia nangataka fiara-miasa amin'ireo fikambanana samihafa eo anivon'ny sehatra tsy miankina ihany koa ny filohan'ny komite nasionaly mpikarakara ny fionam-be an-tampon'ny firenena amin'ny teny frantsay izay ho tanterahana eto amintsika. Nangataka anay ny président ny sommet ny francophonie monsieur Hugues Vatsifera. Dia nangataka zany izy hoe fiara-miasa miaraka amin'ny organisation patronale. Dia izay zany misy olana anankitelo zany hiara-iasa amin'ny plateforme ao zany ny GEM, ao ny SIM, ao ny fivim-pamaha. Dia hiara-iasa amin'ny zareo izahay ametraka amin'ny plateforme anankiray ahafana voalohany hoe inona daholo zany zavatra hoe fiara-miasa azo atao na B2B satria ny organisation na B2B na izy koa zany ny foire. Isany koa raha ny fantatra ny roadshow izay ho tanterahany vovonana io any amin'ny firenena maro any ivelany, hoentina ampahafantarina ny Madagasikara mba hisarihana ireo mpampiasa vola.